masy le fiarana-miasa amin'ny rehetra faly fiarahaba atsika rehetra amin'izao fotoana lehibe izao amin'ny anarany commune urbaine Antananarivo madame le DG, amin'ny anarany madame le maire manokana no anorany olako anareo ny saorana lehibe sy fakasana mitafitafy amin'izao totanana lehibe ataon'ny société Vima izao dia sitraka sy telina tokoa amin'ny fiarah-miasa izay ataon'ny société Vima moa izay soloany madame le DG tena eto androany. Tsy vao zao ihany ny fiarah-miasa tamin'ny Vima tadidiko tsara nanao ny marathon international tsika mihitsy madame le DG tamin'izay hoe mba tokony eo madame le maire tonga madame le maire anotra azy teo ihany koa mpiara-miasa ary rahabaina manokana nahita fombiazana tamin'ireny organisation lehibe reny moa zany madame le DG zay fiarah-miasa efa nisy zay dia noporofonareo ihany koa amin'izao fanomezana lehibe izao ka dia sitraka sy telina tokoa no atolotra ny société Vima, atolotra madame le DG manokana moa amin'izay fiarah-miasa zay. Atsiny koa dia misy fangatana zay ataon'ny société Vima hitako io maraina io leo amikoa mezana anarana n'ilay lalakely makao amin'ny site misy ny société Vima moa zany dia toky nomena ny société Vima fa ho resiny an-tanana tanteraka ny dossier iny dia hojerena akaiky raha teo satria raha tsika malala ny fanomezana anarana ny lalana takan'ireny dia tsy maintsy akana ny fanapakevitra amin'ny délibération ny conseil municipal zany fa dia horaisinay tana tanteraka ny madame fa dia ny fandritsika rehetra dia totosoma tsara amin'izay zavatra kasena zay ary rahan'le lalakely dia efa nanomezany zareo sosokevitra ao ny amin'ny hoe lale le droit de l'homme anisan'ny fanampiana lehibe amin'ny io zany hoe fitaizana ny tsika tanàna fa dia mbola saorana sy zay no lava zay ny foy fa dia miangavy anao manokana ampita ny mpiara-miasa rehetra aminao any amin'ny société Vima ny saorana sy ny fakasana lehibe avy amin'ny commune urbaine Antananarivo indrindra avy madame le maire moa zany fiarahintsika dia itoy sy mafy hatrany ary aomby hatrany ny fiara-miasa amin'ny commune urbaine sy ny société. Misaotra madame le DG, misaotra antsika rehetra.